Ankafaliana indray tompoko klasy tompoko vavy no entinay rabanareo amin'izao alina izao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Rasaina ampitiavana ianao tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany etỳ am-piandohana aloha dia andao arahintsika ireo lohateny. Mandiso ary manameloka ny fitenenana fa malalaka ny faneho-kevitra eto Madagasikara raha atao amin'ny toerana mihidina anaty trano isiteny Randriana Soloniaiko androany nanoloana ny fanambarana nataony ministra ny Atitany tao amin'ny televiziony pirenena omaly. Omena toerana malalaka mantsy ny mpaneho-hevitra raha tena tiana alalaka ny faneho-kevitra saingy nambarany fa terena ny faneho-kevitra eto Madagasikara. Famonoana ny demokrasia eto Madagasikara ny fanampahan-kevitra no raisy ny fitondram-panjakana hoe ity sombavambahoaka ny tolary voalohany ity izay nangataka ny iverenany ministera ny Atitany amin'ny faneho-kevina. Tovovavy 20 taona ilay nikikika ny anjovonjy ny tady fanampiana avitra somatsara tamin'ny firodanan-trano teny tsy azo tafo Beoririka ary ny reniny ihany koa ilay navoaka nandohalika tao anatin'ny korotan-trano izay efa niaritra ora 5 ny alohany nahitana azy ireo. Rainy sy ny anadahany ihany koa nefa ireo hita faty izay tototra tao anatin'io tranorodana io ary isan'ireo olona 5 namony ainy omaly teny tsy azo tafo Beoririka. Tsy mbola narainy taratasy fametra-pialan'i Nicolas Dupy ny FMF amin'izao saingy rehefa voarainy fametra-pialana no miditra avy hatrany amin'ny fifampijanihana hoy ny filoha-hevitra amin'ny federasiona malagasy baolina kitra. Anjaran'ny FMF no misafidy izay olona hitantana ny Barea io hoy ny coach Roro nanazatra ny Barea tranony saingy rehefa nanontaniana ny heviny momba ny fangatahan'ny olona amin'ny tondrany ity mpanazatra ny ekipa pirenena ity i coach Roro no nilaza fa mbola miala sasatra ny tenany amin'izao. Efa vonoany koa miora hitondra amintsika ny tsaro fantatra mikasika ny vinavina ny toetry ny andro. Atsolitra ny araba ho antsika rehetra ny tokantrano any manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary ho fantarisika indray ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso alahady sy ny afaka pitso alatsinainy. Amin'ny ankapobeny dia saika ho tsara ny andro manera ny faritra maro eto Madagasikara raha toka hitoetra kosa ny rotsakorana atao anatin'ny 2 andro manaraka any amin'ny ilany atsinana ny nosiny. Andao ary ho fantarisika izay vinavina ny toetry ny andro izay raha hoandra pitso alahady dia hitantsika amin'izao ary fa raha hoan'ny afovoantany dia ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy toy izay ihany koa ny ato fianarantsoato fa raha ijery manaraka nefa sika ny any Toamasinany dia ahitana rotsakorana izy. Raha ny any Nosy indray ary no dia anohizantsika izay vinavina ny toetry ny andro izay dia ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy ka vinavinaina mandidina ny 4 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika ary ireto fatra sisa manaraka ireto dia saika ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro ny any Antsiranana, Mahajanga, Sainte Marie ary Toliarany. Raha ny maripana ambany indrindra no jeresika manaraka dia tazana izany ho an'ny ato Fianarantsoato izay manodidina ny 14 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary ny ato Mahajanga ato kosa no ahitantsika ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 degré celsius. Toy izay ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ary raha hoandra pitso alahady. Andao fantarisika manaraka hoe atony ahoana kosa izay toetry ny andro izay raha hoan'ny afaka pitso alatsinainy. Ho fantarisika hatrany izany amin'ny alalan'ny saritany Madagasikara dia hitantsika amin'izao fa raha hoan'ny afovoantany dia ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy. Raha toka hitantsika rotsakorana mety arankotroka kosa ny ato Fianarantsoato fa raha ikisaka nefa sika ny any ato Masinany dia mbola ito izay rotsakorana izay. Raha ny any Nosy be ary no dia anohizantsika indray izay vinavina ny toetry ny andro izay dia anorana tandrifin-drano Nosy be ka vinavinaina manodidina ny 14 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika ary ireto fatra sisa manaraka ireto dia saika anorana tandrifin-drahona ny any Sainte Marie any raha toka ahitana andian-drahona matevina kosa ny ato Mahajanga ato. Raha ny maripana ambany indrindra dia tazantsika ho an'ny any Fianaratsoany izany
izay vinavanaina manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary ny any Mahajanga any ahitantsika ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 degré celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho an'ny afaka pitso alatsinainy. Raha ny masoandro kosa ho an'ny avotan dia hiposaka amin'ny 9 maraina ary lentsika amin'ny 9 ariva. Ankasitrana isika rehetra raha niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao ampanazana araka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tsopoko. Iverenantsika raha navetivety aloha ireo lohateny. Mandiso ary manameloka ny fitenenana fa malalaka ny faneho-kevitra eto Madagasikara raha atao amin'ny toerana mihidy na anaty trano isiteny Randriana Soloniaiko androany nanoloana ny fanambarana nataony ministra ny atitany tao amin'ny televizion pirenena omaly. Omena toerana malalaka mantsy ny mpaneho hevitra raha tena tiana alalaka ny faneho-kevitra saingy nambarany fa terena ny faneho-kevitra eto Madagasikara. Famonoana ny demokrasia eto Madagasikara ny fanapahan-kevitra no raisy ny fitondram-panjakana ho ity sombavambahoaka ny tolary voalohany ity izay nangataka ny iverenany ministera ny atitany amin'ny fanehoan-kevina. Tovovavy 20 taona ilay nikikika ny anjo vonjy nitady fanampiana avitra somatsara tamin'ny firodanan trano teny tsy azo tafo Beoririka ary ny reniny ihany koa ilay navoaka nandohalika tao anatin'ny korotan-trano izay efa niaritra ora 5 ny alohany nahitana azy ireo. Rainy sy ny anadahany ihany koa nefa ireo hita faty izay tototra tao anatin'io tranorodana io ary isan'ireo olona 5 namony ainy omaly teny tsy azo tafo Beoririka. Tsy mbola narainy taratasy fametra-pialan'i Nicolas Dupy ny FMF amin'izao saingy rehefa voarainy fametra-pialana no miditra avy hatrany amin'ny fifampidianiana ho ny filoha-hevitra amin'ny federasiona malagasy baolina kitra. Anjaran'ny FMF no misafidy izay olona hitantana ny Barea io ho ny coach Roro nanazatra ny Barea tranony saingy rehefa nanontaniana ny heviny momba ny fangatahan'ny olona amin'ny tondrany ity mpanazatra ny ekipa-pirenena ity i coach Roro no nilaza fa mbola miala sasatra ny tenany amin'izao. Tsy voafaritry ny lalàna ny pré-campagne na ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana hoy Tinarvelo Razafmahefa mpanolo-tsaina manokana ny filohan'ny Repoblika. Malalaka tsara ny fanehoan-kevitra saingy tokony anaty sehatry ny lalàna hoy hatrany ity ministry ny atitany teo aloha ity raha noresahin'ny mpanao gazety ny zoma 4 marsa 13 teny Alarby taoriny dinika nasional niarahana tamin'ny Sony miova anatin'ny fotoana fohy nefa io hevitra io hoy sy teny Randriana Soloniaiko izay nampseho ny vagagany. Tojo Rabefaritra sy Andry Rabesaotra. Madagasikara dia tany demokratika. Fantatritsika izany afaka maneho ny heviny rehetra kanefa kosa ny fanehoana ny hevitra sy izay tiana hoentina dia tokony ao anatin'ny sehatra lalàna fotsiny ihany. Io ny tiako no marihana mantsy ny teo misy hoe misy ohatra teo le resaka hoe pré-campagne ny tena marina amin'ny pré-campagne zany ane tsy misy ao anatin'ny lalàna fa kosa mazava tsara mialohan'ny fampelezan-kevitra amin'izay fifidianana rehetra mety atao dia ny lalàna ny didy mampitsipika mikasika ny famoriam-bahoaka andalambe na fihetsiketsehana andalambe izay efa misy hatramin'izay no mifehandreny fihetsiketsehana sy famoriam-bahoaka rehetra ireny. Valoandro taorian'ny fifampiresahana tamin'ny mpalon-tsaina manokany filohampirenena sady ministra ny atitany teo aloha io no nivoaka indray ny fanazavan-kevitra nentin'ny ministra ny atitany amin'izao fotoana Tokely Justin ny amin'ny fahalalahany fanaovana famoriam-bahoaka tao anaty efitrano fa tsy ankalamanjany. Ho an'ny siteny Randriana Soloniaiko mbola namafisiny fa tsy misy lalàna mamaritra ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana eto Madagasikara ka tsy tokony hisy fanakajakana natao amin'ireo izay manatanteraka izany. Ka izay indrindra no antaniko hoe enao mihitsy miteny hoe mbola tsy tonga ny propaganda tamin'ny fivoriana zay nataon'ny CENI miaraka amin'ny FFKM mpanao politika rehetra teto Madagasikara miaraka amin'ireo communauté internationale ireo dia nilaza mihitsy nysika tao ary nanamafy an'izany Andriamatoa Tina Arvela nanamafy an'izany izy Andriamatoa conseil spécial ny
président de la république nanamafy izy fa tsisy lalàna averiko indray tsisy lalàna mametra ny na pré-campagne io a na fisehoana eny amin'ny vahoaka ary ny arany aiky isika atao hoe fa tsy isina fisakasakanana ka androany ianao tonga amin'ity toerana ity mametraka an'izany lalàna izany tokony ao anaty fanajana fotsiny ny fanehoan-kevitra io hoatrany ny ministra ny ady tany teo aloha ny fanehoan-kevitra malalaka tsara eto Madagasikara fantatritsika izany kanefa na zany na zany oka komba ao anatin'ilay tena sotoavina malagasy hoe fihavanana sy ny resaka tena hoe fahendrena malagasy tao famonoana ny demokrasia eto Madagasikara ny fanapahan-kevitry ny ministera ny atitany mametra ny fanaovana hetsika famoriam-bahoaka ho tsy maintsy anaty efitrano malalaka manomboka izao raha ny nambarany solombavim-bahoaka ny toliara voalohany sy teny Randriana Soloniaiko tsy demokrasia mantsy ny fanerenana famoriam-bahoaka anaty efitrano hoy ny nambarany ary tsy distrika rehetra manerina ny Madagasikara no manana izay efitrano malalaka izay andraisana famoriam-bahoaka mitaky ny anitsy ny ministera ny atitany ny lahateny fampahafantarana io ho fanerena ny demokrasia araka izany ity solombavim-bahoaka ny toliara voalohany ity ny Ansiprian Zer hoetiny mendrika Razafinatsima sy Andry Rapesotra malalaka ny fanaovana hetsika ho an'ny rehetra na ny pomba ny fitondrana na ny tsy pomba ny fitondrana saingy atao anaty efitrano malalaka fa tsy akalamanjana ho ny ministra ny ady tany Tokely Justin Omaly tao amin'ny televiziony Pirenena mahagaga ihany ity fanapahan-kevitra ny ministra ity ho ny solombavim-bahoaka ny toliara voalohany sy teny Randriana Soloniaiko izay ao anatin'ny hetsika miavatora amin'izao fotoana izao ny mpitondra amin'izao ny tena niady ho an'ny demokrasia teto Madagasikara ho hiatrany sy teny Randriana Soloniaiko tao anatin'ny tsangam-bato natao tolona ho an'ny fahafahana ny eo Antaninarenina izay nisy olona maty sy namoy fo ho ity solombavim-bahoaka ny toliara voalohany ity raha nitodika tamin'ny fanambarana nataon'ny ministra ny ady tany io ka zay indrindra tiako ampatsahivina anao a ny mpitondra ankehitriny no miady an'izany zavatra zany andriamatra ministra ary azadinoana koa ny tantara fa misy ny atao hoe kianja ny demokrasia ary ny mpitolona tamin'izany andro zany dia mpitondra ankehitriny ny tantara ny tokony jerena hoy sy teny Randriana Soloniaiko ary nanaova ny fampasahivana fa tamin'ny 9 Martsa 2024 no nisy ahoana izao fitondran'izao voalohany teto Madagasikara taorian'ny nahalany ny era Donarmampianina ary ny 1 Aprily no efa naniraka ny solombavim-bahoaka 7 ny taky izany fahafahana izany andro vitsivitsy taorian'io a ny filoha Anjy Rajoelina midina teny amin'ny 13 May indrindra ny taky an'izany fahafahana izany ka izay indrindra andriamatoa ministra tiako ampatsahivina anao hoe tamin'ny 2018 ve hafa ny lalàna 2023 hafa ny lalàna samby andro ny taona mpifidianana daholo izy roa reo 2018 tao mpifidianana nitaky misy mpitondra ankehitriny hoe mba halalaka fanaoan-kevitra ary azadinoana andriamatoa ministra fa raha nandeha tany Mazenga andriamatoa filoha-pirenena tamin'izany mbola tsy filoha-pirenena nisy fisakanana ary isika rehetra niady an'izany manameloka ny filazana ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara ho malalaka araka izany isiteny Randriana Soloniaiko raha nambarany androany disoko ary melohako ny fitenenana hoe malalaka ny fanaohan-kevitra eto Madagasikara raha atao anatiny toerana kely izy amiko zany fefa misy endrika fanerena rehefa ataonao ao anatin'ny toerana kely famonoana ny demokrasia eto Madagasikara io fanapahan-kevitrinao andriamatoa ministra isika fefa nitety eo anatrehany ray aman-dreny ara-panahy rehetra fa tokony halalaka ny fanehoan-kevitra disoko tanteraka ny teninao hoe malalaka no terena ny atao hoe malalaka dia omena toerana malalaka le olo afaka maneho hevitra fa ianao terenao ao anatin'ny efitrano ka mba itsio andriamatoa ministra ny teninao hoe terena ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara ka atao amin'ny efitrano kely ka dia mifangatahako tompoko dia mba mangataka aho mba ovaina le déclaration nao atao hoe tsy malalaka fa terena ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara
voalaza ny ministry ny atany ihany koa tao anatin'ny fanazavany momba famorim-bahoaka eto Madagasikara io fa ny fitondram-panjakana irery ihany no afaka manao hetsika amin'ny toerana rehetra. Mbola tsy nisy nefa izany hoe ny mpitondra ihany no afaka mamory vahoaka ny kalamanjana fa ny solombavam-bahoaka idina anaty trano ho ny solombavam-bahoaka ny toliara voalohany. Mbola tsisy tompoko tamin'ny tantaran'ity firenentsika ty misy solombavam-bahoaka tsy afaka maneho ny hainy ny vahoakany, tsy afaka manao tatitra. Ary fisiny 73 député aza dinona tompoko ny tantara fa handeha hitondra tatitra amin'ny vahoaka 73 député. Amiko ireo olom-boafidy ireo no amboniny exécutif. Dia amiko zany zavatra zany fanapahan-kevitra diso. Ary eto isika ambarako Andriamato ministra, ambarako amin'ireo mpitondra ankehitriny fa ny tantara no hitsaratsika rehetra. Tsy ny distrika rehetra nefa hoy sy teny Randriana Soniaiko no manana efitrano ahafahana mandray fivoriam-bahoaka. Moa ve Madagasikara ray manontolo misy trano lehibe, aminao zany tsy mananjo reny olona ambanivohitra reny, aminao zany tsy mananjo reny distrika tsy misy trano ahafahana mivory reny. Dikan'izay zany tsy afaka mivory reny malagasy reny, tsy afaka maneho hevitra reny malagasy reny. Firy eto Madagasikara ny district na ny commune 1695 eto Madagasikara misy trano ahafahana mivory. Aminao zany Andriamato ministra tsy manana zo reny malagasy reny. Isan'ny aran'ny sakana tamin'ny famorim-bahoaka ny kalamanjana tao anaty toerana mifefy an'olon-tokana moa ny solombavam-bahoaka sy teny Randriana Soniaiko raha nikasy anatanteraka miavatory tao Mananjary ny sabotsy 5 mars lasa teo. Io fotoana io izay sady ny fanindry tamin'ny fanaovana tatitra ho an'ny mponina tany an-toerana niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka Mamiaza Charlot saingy tsy afaka notanterahana hatramin'ny farany. Nanameloka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fanambarana nataon'ny ministry ny atitany io ihany koa ny antoko MMM na ny malagasy miara-miainga izay tarihany Ajo Andriana Narvelo Androany tamin'ny fanambarana an-tsoratra navoaka nyity antoko ity. Fanao politika efa taloha be ny fanaovana ny lalan'ny Besandry sy ny mahery indrindra eto ary koa ny fanafiana ny fahalalana mivory am-pilaminana ho hatrany io fanambarana an-tsoratra nataon'ny malagasy miara-miainga io. Manana tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka ihany koa ireo olona izay nifidiny saingy manohy toina ny fanajana ny olom-boafidy toy ny ben'ny tanàna, ny solombavam-bahoaka sy ny mpanolo-saina ary ireo olona raha io fanambarana io ihany. Tsy ady fa ifana fotsiny ny fanaovana politika fa sehatra ifanakalozana sy fampiarana hevitra manoloana ny fahasahiranana mianjady ny vahoaka malagasy ho ny antoko MMM tao anatiny ity fanambarana nataon'izy ireo androany ity. Ny antsony firotsahany sy teny Randriana Soniaiko hovidiana ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana ho avy ny komity mpanohana ao anatin'ny distrika Navaradrano raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Efa latsaka katerena mantsy ny firenena ka antony nanaovan'izy ireo izay antso izay nanamafy ny fanentanana amin'ny fisoratana anarana ao anaty lisam-pifidianana ihany koa moa ireto komity mpanohana ny sy teny Randriana Soniaiko ireto tao anatiny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Ny Cyprien Zer hoetiny Andro Rabesaotra. Isaorany anareo tanora Navaradrano rehetra tonga amin'izao fotoana izao, tonga nanome voninahitra an'Andriamato sy teny Randriana Soniaiko ary isika tanora no avy mivirenena aty amintsika ny lakile ahafahantsika mampandroso an'i Madagasikara ka manentana antsika rehetra tanora Navaradrano mba hirotsaka ao anatin'ny lisam-pifidianana. Fahatelo manarakaraka izany dia latsaka anaty lavaka tokoa ny firenena Andriamato sy teny Randriana Soniaiko ankehitriny. Tsapanay hoe mafy ny ady atrehanay tanora satria tsisy ny asa ny fandriam-pahalemana tsy mandeha arak'izay tokony ho izy ka mangataka aminao zahay mba havoto Madagasikara satria ianao rery ihany lakile afaka anala Madagasikara amin'izao fahatrany izao. Mangataka aminao izahay araka izany mba ilatsahanao fidiana amin'ity toam-pifidianana 3 sy 4 arivo ity. O
novahin'ny fandarana l'invité du jour anio sabotsy voalohany volana aprily taona 3 aorian'ny fampahalalam-bavao amin'ny sivora alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Samuel miaraka amin'ny tarikany iresaresaka mahakasikan'ny Zara Revy izay totosain'ny tarika Samuel etsy amin'ny terrain-ny Eska Antamena Rahampitso amin'ny 3 folakandro anazananao ary naraka izany. Araka izany dia Samuel novahiny gasikara fenisoa arahinao ao anatin'ny l'invité du jour aoriana izao fampahalalam-baovao izao fa toizantsika kosa ny antsipriam-baovao. Betsaka amin'ny mpitondra eto Madagasikara amin'izao no manana pitaiza ara-drazana ary mampiasa ny sampy sy ny odi-gasy ho an'ny tetondra ny tany sy ny fanjakana mba hitazomana fahefana ary betsaka amin'ireo kandida ihany koa no mangataka tsodrano amin'ireo ray aman-dreny ara-drazana hoy Jean-Éric Rakotoarso filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panondrenana teo aloha izay mpandala ny fomba malagasy ihany koa fantatry ny vahiny ny asin'ny sampy sy ny odi-gasy io izay ninina ny tsahina sy ny sena asina hoy hatrany Jean-Éric Rakotoarso no tanterahina ny 30 martsa lasa teo teny amin'ny université n'Antananarivo moa ny conférence ny resahana ny odi-gasy sy ny fahaleovantena izay ny antsiprian'izay hoentiny tojo Rabefatra sy Andry Rabesaotra. Fantatry ny teratany vahiny tsara hoy Jean-Éric Rakotoarso io asin'ny odi-gasy sy ny sampy-gasy io ka novonoana izy ireo asina mialoha ka nahatonga izao fahasahiranana misy eto Madagasikara izao. Ny zareo vahiny ange mahafantatra hoe ahoana famononana ny asina, famonona asina. Fa itsika variana dia nampiasainy zareo daholo le zavatra izay. Isan'ny fitaovana sy ny tokin'ny mpitondra ny fandimby teto Madagasikara ihany koa hoy Éric Rakotoarso ny odi-gasy ny sampy saika nanana pitaiza avokoa ireo mpitondra ny fandimby ireo hoy hatrany ity mpandala ny fomba malagasy ity. Io zany amin'ny tsirairay moa no anao hoe ampiasaina amin'inona le pitaiza sy ny zareo ange mahafantatra mahafantatra hoe tsy tena mitondra ny tany sy ny fanjakana mila pitaiza zany hoe miverina amin'le fomba malagasy le ohatran'le sampy ange misy hoe sampy de pouvoir zany hoe inao hitondra tany sy ny fanjakana dia misy sampy ny zavatra ampiasaina amin'ny resaka hoe fahefana mitondra ny tany sy ny fanjakana dia ohatran'izay koa hitanareo rehefa ho avy moa zany zao ny fifidianana dia andeha angataka tsodrano any amin'ireo ray aman-dreny ara-drazana sy anao daholo ireo kandida rehetrarehetra ireo dia sy hoe anatena hoe tsofina rano sy manatena ny fandresena sy ahafahana mitondra ny tany sy ny fanjakana zany hoe mahafantatra izy na kristiana ary izy mahafantatra fa misy hery hafa eto amin'ity firenena ty. No tanterahana teny amin'ny anjerimanontolo n'Antananarivo ny 30 martsa lasa teo ny conférence lehibe niarahana amin'ireo mpianatra amin'ny département management et médiation culturelle sy ireo mpampianatra tantara sy mpandala ny fomba malagasy nitondrana ny lohahevitra hoe nitoerany odi-gasy eo amin'ny fiadiana ny fiandrianana pirenena. Fatakin'ny syndicat ny mpisara eto Madagasikara ny sotonan'ny préfet ny Tomasina ny fanapahan-kevitra nondraisiny ny 7 martsa lasa teo momba ny fampiatona ny didy avoaka ny fitsarana momba ny fandrodanana trano ao an-toerana tsy misy dikany hoy ity filohan'ny SMM ity ny asan'ny fitsarana raha toa ka tsy misy ny fanatanterana ny didim-pitsarana natao toavina ihany koa ny didim-pitsarana hoy ny fianakaviam-be ny fitsarana ao Tomasina izay nanao fanambarana tamin'ny zoma 4 martsa lasa teo ankoatra ny fanambarana izay natao ny filohan'ny syndicat ny mpisara eto Madagasikara teto Andrenivohitra tamin'ny zoma io ihany. Lanto malala Saondra Nirina, Real TV Thomas. Medika ho fanomezana vana raha olona tsy mananjo sy tsy manana taratasy tany ara-dalàna ny fanapahana nataon'ny prefektora ny Toamasina ny 7 martsa lasa teo raha nambara ny filohan'ny syndicat ny mpitsara Ambitanarivo Andriatsiorsoa. Tsy manana fahefana hitsabaka amin'ny andraikitra sy asa-pitsarana ny solitena mpanjakana hoy hatrany ity farany. Fanatanterahana ny fanapahana izay noraisin'ny prefet Tomasina dia toa midika fanomezana vana ho an'ireo olona izay sady efa tsy mananjony tsy manana titra amina tany ho an'ireo mpamahatra amina tanin'olona manana taratasy ara-dalàna ary indrindrindrindra fa fanaovana tsinotsinona ny fotoana ary lanin'ireo olona izay manandrara manoloana fitsarana izany mariana nefa fa ny fanjakana dia nanamafy ny ady atao amin'ireo mpangalatany eto Madagasikara nandritra ny colloque national foncier tamin'ny volana Jona 2022 koa arak'izany takin'ny SMM tsy misy fepetra sy tsy misy atakandro nisy ntonan'Andriamatoa prefet Tomasina ny fanapahana ny ray sy ny taorian'ny fivorian'ny OMC izay tsy natrehan'ny tony mpampanolalana
ao Toamasina. Natao toavina sy ajaina ihany koa ny lalàna ho ny fianakaviam-be ny fitsarana ao Toamasina. Elohany lalàna hoy ny mpampanohy lalàna jeneraly ny fanembatsembanana ny fampiarana ny didim-pitsarana. Ny fisarana dia rafitra iray isehoany mahafanjakana ny fanjakana ary hitarafana ny pisiany fanjakana tandalana. Ny didy avoakany fisarana dia natao ho toavina, tsy natao ho tanterahana. Mahatsiaro voahelingelina eo amin'ny fanatanterahana ny asany ihany koa ny vaditany noho ny fitsabahana amin'ny fanatanterahana ny asany. Ko izay efa tamin'ny taona nanomboka tany amin'ny folo sy roa arivo tany no efa niarany ty hoe tsy afaka manao expulsion, tsy afaka manatanteraka didim-pitsarana ary tsy didim-pitsarana expulsion fotsiny fa tamin'ny didim-pitsarana hafa nefa niainanay. Ankoatran'izay moa teto nianga tsy eto ihany fa Madagasikara hoe rehefa manao réquisition ianao dia ozy izy ny atao hoe ny directeur régional ny police lasa ambaratonga nanoatra zay milaza hoe alolo le izy hoentina makany amin'ny préfecture dia mampetraka mifantana hoe inona moa ny idira amin'ny préfecture amin'ity dia hoe sao dia misy trouble le izy mety hoe marina zay fa aminay le izy aloha fantatray ny tokony asa tokony ataonay fa rehefa misy ny trouble dia tsy maintsy monsieur référé zay amin'ny mpampanaovana anjara amin'ny fampanaovana no mifampiresaka hoe ajanony io apiato io na jeheo aloha fa misy olana eo amin'ny tanàna. Izay ivona fa ny 9 martsa no namoaka ny taratasy fangatana amin'ny fampiatona ny fanesorana olona amin'ny tany na ny suspension de réquisition de main forte amin'ny mpitandro filaminana ny préfecture tao Toamasina. Fondarana manokana eto amin'ny Real TV Madagasikara ny alahady faharoa ny volana aprily taona 2024 amin'ny 7 ariva. Fondarana manokana dindinka iarahana amin'ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonary Mampianina taoriana ny iverenany Antandrazana ny lasa ny ankehitriny ary ny hoavy. Fondarana manokana iarahana amin'ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonary Mampianina iresadresahana mahakasika ny raharaham-pirenena ny tontolo politika sy ny fifidianana ary ny fitantanana raha-mpanjakana. Filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonary Mampianina dindinka voalohany taoriana ny iverenany teto Antandrazana aza tonoana ary fondarana manokana ny alahady faharoa ny volana aprily taona 2024 amin'ny 7 arivo eto amin'ny Real TV Madagasikara iarahana amin'ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonary Mampianina mivantana ihany koa amin'ny Real 94 FM sy ny page Facebook ny Real TV Madagasikara. Anasananao ary anaraka izany. Araka izany dia ny filoha teo aloha Hery Rajaonary Mampianina no vahiny Gasikara Fenisoa Rampiso ao anatin'ny fandaharana manokana. Fa ho toizantsika kosa ny antsipriam-baovao. Zandary manam-boninahitra Mamam-Perinasa no nanao herisetra sy nandrahona mpisolovava teo am-panatanterahana ny asany tao Taolagnaro ny alakamisy alina lasa teo raha nitatry ny filohany ho lavitry ny mpisolovava. Fiazonana olona ankeriny izay tsy nohaiahina nanao fandikan-dalàna fa nanatanteraka ny asa no nataony io manam-boninahitra io antony nitorian'izy ireo ity farany raha ninambarany filohany ho lavitry ny mpisolovava Alain Raondry. Efa noentina eny amin'ny toeram-pitsaboana amin'izao fotoana izao ity mpisolovava ity raha ninambarany ho lavitry ny mpisolovava ihany. Ny Antsiprianzera. Ny alakamisy 13 marsa lasa teo no nisy mpisolovava nanatanteraka ny asany tao Taolagnaro tao amin'ny biraon'ny polisy-pirenena rehefa nanatrika famitorana natao tamin'ny olona iray ho ny ho lavitry ny mpisolovava. Rehefa tapitra nefa ilay famitorana izay natao ny polisy-pirenena ka voasiny ny fitanana an-tsoratra dia tonga ireo zandarmaria-pirenena milaza fa hanao famitorana ny olona efa natao famitorana dia ho anivy ny polisy-pirenena io. Rehefa tonga ireo zandary dia nangataka ny alan'ny biraon'ny polisy-pirenena ity mpisolovava satria tsy misy nidirany intsony ny famitorana hafa natao. Tsy nanaiky nefa fa niantso ilay manam-boninahitra ambony avy amin'ny zandarmaria-pirenena izy ireo ary toy no nanomboka ny herisetra ho ny ho lavitra. Misy ny fandikan-dalàna raha ny fehezan-dalàna momba ny adieloka no resahana satria nisy ny fiazonana olona ankeriny
io olona nitazomina ankeriny io tsy hoe olona miayahina olona anao fandikan-dalàna fa solivava manatanteraka ny asany somatsara ary rehefa vita ny asany milaza izy fa tsy mahakasika azy io raharaha nahatongavany zandary io a mbola mitazomina izy a tsy araky ny sitrapony. Nisy ny fandrahonana, nisy ny herisetra setraketraka, nisy ny opa ary nisy ny fikasana amotika fananan'olona. Nisy ny fakana feo nataon'ity mpisolovavy ity nandritra ny fifampiresahana izay tsikaritra ireto zandarmariam-pirenena ihany koa ka vao maika nitakiny izy ireo ny amafana azy. Tsy manana alalana ilay zandary amafy ny enregistrement izay natao tao anatin'ilay telefona satria tsara ihany ny mampatsiahy fa na ny biraoan'ny mpisolovava na ny izay mety finday izay ho ampiasainy na ny solosaina izay mety ho ampiasainy dia misy an'ilay hoe tsy ambara telo ny raharaha izay arahan'ilay mpisolovava tsy maintsy misy alalana manokana izay vao misy mahazo tandro filaminana ijery izavatra ao anatin'ireny fitaovana na birao ny mpisolovava ireny. Samy nametraka fitoriana teny anivon'ny fitsarana avokoa moa na ilay mpisolovava voalaza fa niarany herisetra na ny olavitry ny mpisolovava manoloana ny trango ity izay mbola andrasana ny toyny. Fatovavy 20 taona ilay natory ary ny fampisotomana tao ambanin'ny trano nirodana teny tsy azo tafo be horirika omaly ka iray tamin'ireo avitra na dia niaritra nandritra ny ora 5 azy avao afaka tao anatin'ny korotan'ny trano raha ny vaovao azo androany ny tongony avy no potitry ny andry ny rindrina ka naharaikitra azy tao ambanin'ny trano raha ny hita teny an-toerana ary mbola miatrika fitsabony izy hatramin'ny androany. Tovolahy 17 taona iatrika fivoahana ho mpitsabo kosa ilay iray izay tafavoaka ny mpamonjy vona tamin'ny 12 ora atoandro omaly saingy efa no fomangatsika no navoaka tamin'izany. Ankoatra ireo roa vavy izay hita ny sakambony isan'ireo hita faty voalohany olona 5 ihany koa moa no namony aina nandritra ny fianjerany ny trano teny Bioririko ny Antsiprianzera. Io kikikio no nisarika ny fikarohan'ity tovavy omaly teny tsy azo tafo Bioririka ity. Nandritra ny ora 5 nisokirana azy tao anatin'ny korotany tranorodana. Ny reny ny ilay nandohalika no nahitana azy tamin'ny fotoana namoahany mpamonjy vona azy tao anatin'ny korotany tranorava. Tao anaty fianakaviana iray izy mianak'ireo sy ilay tovolahy 17 taona izay maty tao anatin'io firodanany trano io. Raha zavaina tsara noho izany dia maty tao anatin'ny firodanana ny vadiny Ramatoa nandohalika ny nahitana azy io ary ny zanany kosa ity amin'ny sary izay niparitaka tamin'ny tambazotra serasera ity. Ity tovolahy mpianatra mpitsabo ity no tafavoaka ny mpamonjy vona omaly tamin'ny 1:10 ora ary efa tamin'ny 3 ora hariva kosa vao hita ny rainy. Ankoatra azy ireo niparitaka tao anatin'ny tambazotra serasera hatry ny omaly ny sarin'izy roa vavy ireo. Izy ireo no hitany aloha indrindra omaly saingy efa tsy nisy aina intsony ary tamin'izany no nilazana fa mbola nisakambiny izy roa teo ambony fandriana tamin'ny fotoana nahitana nofo mangatsikany. Ny totaly 5 moa ireo namony an'ireo raha toa ka 10 kosa ny tafavoaka somatsara saingy mbola miatrika fitsabona. Fanakatona ny lapan'ny tanàna ao amin'ny commune Ambalavao ireo mpiasan'ny commune ao an-toerana raha ny nambaran'izy ireo raha toa ka tsy misy ny vahaolana ny famoahana ny karama 3 volana izay notakiany ny mpiasa raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Efa tamin'ny herinandro no tonga tao amin'ny tahirim-bola mpanjakana ao Fianaratsoa ny taratasy famoaham-bola kanefa tsy mbola nivoaka amin'izao hoy ireo mpiasa. Tsy tompon'antoka amin'ny olana trehiny ireo mpiasa ny tahirim-bola mpanjakana ao Fianaratsoa mitarika olana amin'ny tsy fahafahana mahazo ny karama io anefa ireo mpiasan'ny commune Ambalavao raha ny nambaran'izy ireo ny Antsiprianzera. 3 volana katroka androany no nilaza ho tsombolana andray karama ireto mpiasan'ny commune ao Ambalavao ireto raha ny fanambarana nataon'izy ireo tany an-toerana.
efa famonoana ny mpiasa nataon'ny fanjakana raha ny nambaran'izy ireo. Raha itoko sanatry ny vavana dia lela tsy biby fa olombelona ihany mamelombady aman-janaka ary zahay zao no mpampidi-bola ho an'ny tenanay mikaramo ho an'ny vady aman-janaka ay amin'ity commune urbaine Ambalavao ty tsy miankina amin'ny fanjakana izay fa tsy votonao ka na dia misy aza ny procédure izay apetrakinareo fanjakana mahakasika ny fandalovany vola amin'ny lalana rehetra izay sy tokony aleny dia mba mangataka izahay fa tena mijaly satria efa tamin'ny herin'ny androany zao no tonga eny fianaratsoeny ny taratasim-bola izay tokony ho karakaraina nefa mandraky ny androany dia mbola tsy vita foana mampiteny mono izy izy aby satria ny antony mijaly loatra zahay vady aman-janaka na ihinanino ngay agnatin'ny telo-volana zay. Efa nisy ho izy ireo ny fifampiresahana teo amin'ny tompona andraikitra amin'ny famambola ao Fianaratsoa fa milaza ho misy olana hatrany izy ireo isaky ny fifampiresahana. Ao amin'ny trésor Fianaratsoa ny antso anareo agnay tamin'ny maraina dia nilaza ianareo fa misy olana kely nefa fa herin'ny androany ange ny taratasy tongeny aminareo eny dia milaza ianareo fa misy olana kely ao amin'ny resaka application zany naverina ny antsona anareo androany tolakandro dia mbola zay ihany ny valiteninareo hoe misy zavatra mipoinsa kely zay tokony tsy tokony antoka amin'izany ary tsy tokony andraikitra amin'izany tokony ho hainareo ny asanareo amin'ny fikirakarana io resaka informatika io fa ny fanjakana matoa nametraka anareo dia ampy fahaizana sy fahendrena ara-dalàna amin'io andraikitra io anareo aza lalaovinareo tompoko mba amin'ny ela-paladianareo zahay aza pijaliana tahaka zao fa mijaly loatra zao mpiasa commune urbaine Ambalavao zao. Manambana ny anakatona ary tsy hiasa eo anivon'ny commune Ambalavao intsony araka izany ireto mpiasa reto ary anakatona ny lapan'ny tanàna raha tsy misy mivahaolana. Tsory le tona fa raha mbola mito zao zavatra zao dia iresaka mibe ny tanàna mihitsy angamany anay hoe aleo akatona ny lapan'ny tanàna fa ikaraha magnambadika agny heky anay amin'ny lomanay ny fonay fa ngay tsy raha hiasa commune aty maty ro hainay fa mabe ny asa hafa ataonay fa noho ny fanajana ny vahoaka n'Ambalavao sy ny olona rehetra zay monina anatin'ity Madagasikara ty ka teraka teto Ambalavao mitady asa sy valina ndraikitra avy aminay mpiara-miasa dia tsy manao an'izay anay satria jerevana zay maha-olona izay ka raha mba misy ihany tompoko ny maha-olona anay ka mba mifampitsinjo amin'ny zanaka ty Madagasikara ty zahay eto dia mba valio ihany koa ny antsonay fa araka ny ohadrasy teo aloha tsy averina intsony. Miteraka disadisa eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa io tsy fandoava ny famenon'ny karama avy amin'ny fanjakana hoy ny sekretera jeneraly ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga efa nisy nefa ny fampiresahana sy ny fifanarahana tamin'ny knapsa sy ny sehatra tsy miankina manoloana ny fandoavana ilay 3 alina ariary izay fameno ny 7 arivo sy 3 alina sy 2 hetsy ariary tokony ho fenoa ny fanjakana ho an'ny sehatra tsy miankina hoy Richard Jean Bosco ministry ny asa sy ny fampananana asa sambola miandry ny fahazon'io fanampy-karama io ihany koa anefa ireo sehatra tsy miankina amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana trany ny ansiplianzar eo amin'ny sariny tokony haina randrianjatofo. Mbola mifandrirarira ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina amin'ny famaritana ny karama farany ambany ka tokony apetraka mazava ny lalana amin'ny karama tsy tokony ho latsaka ny 5 alina sy 2 hetsy ariary hoy Barson Rakotomanga sekretera jeneraly ny randrana sindikaly. Manana olana ntsika eto Madagasikara amin'izao ny famaritana ny karama farany ambany hoe tsy hita marina inona ny tena izy 250 000 ariary sa 217 000 ariary sa iny flot teo anatiny ao zany dia eny fotsiny zany hoe zay le nitenen'le ministra teo aloha hoe izy fampidiniana amin'ny sehatra tsy miankina dia mihina fa mety ho zay koa ny tenen'ny ministra satria mitsoetsanao passation zareo dia ny heny moa zany hoe ivory ny CNT atoato dia ho hitantsika eo indray zany ny vokatra zay rehetrehtra zay hoe isy vokany ve fa zay zany dia mitodika foana any amin'ny fanjakana sy ny CNT hoe io zany ninninona resahanareo fa tsisy ilana ny CNT raha ohatra ka hiteny hoe lasaka ny 250 000 ariary ny proposition na karama farany ambany apetraka zareo zay tsara fantatry ny rehetrehtra zay satria zay ny fantatry ny mpiasa. Isy nefa ny fepetra ho raisina amin'ny fampiarana ny karama farany ambany kanefa miainga amin'ny fifandresen-dahatra amin'ireo orinasa izany hoy ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa sosialy. Eo anatin'ny dinika resaka an'izany tsika rehetrarehetra ary hitantsika moa zany izy amin'ny volana avrily izay hiditra ty ny fepetra zay raisitsika sy ny fampidiniana zay ao anatiny ao. Izy tsy azo terentsika tahaka ny voalompojaza hoy ny fitenenana le fampiarana iny fa misy fifandresen-dahatra amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa izay ny fanjakana moa zay soloan'ny mistera tena no ao anelanelany ary efa ao anatin'ny fampiresaka amin'izany raha diniana le izy ny fampiarana ny karama farany ambany iny rehefa nijarenay ny zava-misy tena misy eny toerana dia
efa any amin'ny 570 no mampiatra niny zavatra sy nytenentsika iny fa misy orinasa visivisy isa no entanina zany ao anatiny ao. Nambaran'ny ministra ihany koa fa efa nisy ny fifanarahana tamin'ny CNAPS amin'ny famenona ilay 3 alina ariary ho an'ny orinasa. Nisy efa fepetra efa niraisy ny fanjakana rehefa nisy fandraisana anjara nataony teny amin'ny CNAPS fa misy moa ny tsy vitandray ihany le izy fa eo ampanantanterahana anazy tsika fa efa nisy nataony fanjakana zany tamin'ny alalan'ny tany amin'ny CNAPS. Lasa olana eny anivon'ny toeram-piasana ny fifanarahana izay nataon'ny ministera ny asa sy ny fampananana asa tamin'ny CNAPS amin'ny amenona n'ilay 3 alina ariary tokony alohan'ny fanjakana amin'ny sehatra tsy miankina hoe Ibarson Rakotomanga ka lasa tsy misitraka ny vola tokony ho azo eny anivon'ny CNAPS ireo mpiasa ireo hoe Ibarson Rakotomanga. Iny zany mbola tsisy hatramin'izao aloha zay tsara ho an'ny fantatry ny mpijery mbola tsisy any da zay mampitarena amin'ny mpampiasa ary le izy efa teneniko hoe misy fiatraikany ary amin'le zoan'ny mpiasa azo avy any amin'ny CNAPS amin'ny volanjaza sy ny tariny zany milatana izy satria hoe tsy nahalo zany ny mpampiasa de mazava loatra satria izy nanantena le fanampiana tao anatin'le zany tsy nahalo izy moa zany de tapahany zareo le volan'ny mpiasa rezoan'ny mpiasa de miatony eo fa kosa le zavatra tokony fantatry ny mpijery de hoe ny orinasa rehetra ny tsy ny orinasa rehetra no tsy mahalohany io 250 000 ariary io fa misy orinasa zao maromaro isaoranay reny orinasa reny tonga de nitazoniny azy 250 000 ariary ny karamavara tsy miady amin'ny mpiasa izy fa tonga de izy io zany karakaraitsika. Ny volana Desambra 2024 no farany fampiarana ny karama farany ambany ho 5 alina sy 2 hetsy ariary araka ny didim-pitondrana navoaka ny ministeran'ny asa ny volana Septambra 2024. Fatafiditra ao anatin'ireo firenena afafolo hiara-ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka i Madagasikara raha ny tatra nivoaka nandritra ny symposium de la nutrition nandritra ny taona 2024 ity hatramin'ny 2024. Firenena fafito aty Afrika hiara-ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka ihany koa ary isika eto Madagasikara. Saika ny 8 faingo 7 isanjato ny zaza enim-bolana hatramin'ny 7 volana no tratra ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka io eto Madagasikara. Volatra any amin'ny 5.20 tapitrisa dolara nefa no efa azo ny Madagasikara tamin'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny taona 2024 ka isy ny fanaraha-maso ny fampiasam-bola sy ny tatitra mikasika izany. Tsy maintsy mametraka paikady sy politika mpanavaozana ho fanatsarahana io tontolo ny tsy fanjari-tsakafo io anefa noho izany i Madagasikara hoy professeur Vololtina Anta Marie Daniel nandritra ny symposium de la nutrition izay nitanterahina ny zoma 17 martsa lasa teo. Ny Ansiprian Zero misariny tokony anarandrianjatofo. Mbola mitana ny larana voalohany amin'ny fisiny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka ny faritra atsimo Antsinananosy sy ny faritra Androy raha ny atotanisany voaka. Saika ny 20 isanjato ny zazalatsaky ny 5 taona sy ny vehivavy mantso no tsy ampy sakafo amin'ireo faritra ireo. Ny distrikany Farafangana kosa no manaraka azy io ny 8.7 isanjato ny ankizy latsaky ny 5 taona no tratra ny tsy fanjari-tsakafo io. Voafaritra mihitsy aza fa mipaka amin'ny tokantrano miisa 4.7 io tsy fanjari-tsakafo io ao Farafangana. Nofaritany office pirenena momba ny sakafo na ny office national de la nutrition fa tsy fampiny rano sy ny orana entina ho an'ny famokarana no tena mampiakatra ny tany ny tsy fanjari-tsakafo io. Efa nisy nefa ny famatsim-bola 5.20 tapitrisa dolara azo tamin'ny taona 2024 izay avy amin'ny fandaran'asa iraisam-pirenena momba ny sakafo na ny PAM. Isy noho izany ny fanaraha-maso ny fampiasana ny vola hoy professeur Vololtina Anta Marie Daniel. Fito zany ireo hoe rafitra mipetraka amin'ny anatanteraka ny politika pirenen'ny fanjarian-tsakafo dia efa samy manana ny azy avokoa. Eo ny vola tetikolomen'ny fanjakana zany eo ihany koa ireo mpamatsy vola miaraka amin'ireo mpiantsehatra rehetra zany dia efa manana ny famatsim-bolan'izy ireo tsirairay avy. Kanefa kosa anjaran'ny fobi-pirenen'ny fanjarian-tsakafo ihany koa no manara-maso hoe ahoana marina ny filana motokoa ve nakany amin'izany atao hoe asa amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo izany tokoa ny fandaniana rehetra. Faritra miisa 12 amin'ny 13 manerana ny nosy no tafiditra ao anatin'ny faritra mena amin'ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka izay ho an'ny Madagasikara. Ankoatra ny tsy fampitsakafo mahery vaika, singa iray amaritana ny tsy fanjari-tsakafo ihany koa ny fanabeazana sy fiaina ara-tsosialy.
nambarany mpandrindra nasionaly ny ofisy pirenena momba ny sakafo anefa fa nahitana fidinana ihany ny tany tsy fanjarian-tsakafo nandritra ny fampiarana ny politika pirenena mamaritra ny avina sy ny tanjona momba ny fampitsakafo na ny plan d'action multisectoriel pour la nutrition. Tany amin'ny 20 soranifo tany amin'ny 270 isan-jato any a nidiny eo amin'ny 7 faingo valo isan-jato. Fantatritsika nefa fa nandalo teo ny valanaretina, nandalo ny ahitany avy eo indray moa tonga ny cyclone sy ny sisa fa nisy ny vokatra kanefa mbola tsy ampy fa tsy maintsy mbola mafisina. Mbola lavitra nefa ny ezaka ho an'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara na dia misy aza io politika pirenena eo no tanterahana ny zoma 17 ny volana martsa teo moa ny fanaovantsony io an'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara io teo amin'ny mpiara-mombonantoka amin'ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara nahitana ny PAM na ny fandaranasa raisam-pirenena momba ny sakafo ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana na ny BAD sy ny banky raisam-pirenena. Mbola tonga eo ampelantanan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra ny fametraha-pialany ny mpanazatra Nicolas Dupuy hoy ny filoha-lefitry ny FMF Alfred Randriamanampisoa rehefa tonga eo ampelantanan'ny Fédération ny taratasy fametraha-pialany io vao manapa-kevitra ny Fédération na raha ny fanazavana azo hatrany ny 20 martsa lasa teo no nanao fanambarana amin'ny fametraha-pialany tsy ho mpanazatra ny Baria intsony Nicolas Dupuy satria tao anatin'ny fiara nitondra ny ekipa pirenena izy no nanao izay fanambarana ary nilaza ny resaka momba io fanapahan-keviny io amin'ny Fédération ny Malagasy ny baolina kitra saingy io nambaran'ity farany io fa tsy mbola nahazo izay taratasy izay nomena raha vao arivony sy tokony anarandrianjatofo. Hatreto aloha zany dia mbola tsy tonga ilay taratasy noho izany tsy mbola afaka mandinga izay hoe inona no zavatra atao fa mino fa taratasy no finiavana tamin'ny contrat dia raha mametra-pialana eo amin'ny lalàna ihany koa dia tokony amin'ny taratasy no apetrany fa tsy mametraka n'ilay ataontsika hoe ambava fotsiny satria izay ilay lazantsika hoe tsy officiel amin'ny nivon'ny resaka lalàna ny ambava fotsiny fa mila mametraka ny taratasy raha ohatra izy ka tena hoe misy an'izay démission zay. Tokony hanomana dian'izao amin'ny kanina 2024 manaraky Madagasikara hoy ny filoha-lefitry ny FMF Alfred Randriamanampisoa samy hafa hoy izy ny fanomanana ny kanina sy ny tranony ao anatin'ny 12 na 15 andro fianarana FIFA ihany mantsy no ahafahan'ireo mpilalao ny kanina manatanteraka ny fampivondronana. Ao anatin'izany no mijery ny fomba itondran'ireo mpilalao ny Fédération sy ny mpanazatra ho hiatran'ny filoha-lefitry ny FMF. Ary anomantsika efa nanaotsika reny tamin'ny sanina dia hanamboatra indray tsika amin'ny kanina manaraka fa tsy nisy fitohizana ilay tamin'ny 2019 fa nisy fahatapahana noho izany zao tsika zao efa manana an'ireo Baria sanindreo misy ny voaka aneo expatrie izay hitondra ataontsika hoe fahaiza-manao indray hiditra ao dia efa manao tsika fa mino fa amin'ny 2025 tsika ho hitatsika eo fa tsy maintsy anao izay faraherintsika mba ahafahantsika miakatra indray amin'ny sanina dia miakatra indray tsika amin'ny kanina amin'ny 2026. Anjaran'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra no manapaka ny fametrahana izay ho mpanazatra ny Baria ny Madagasikara raha ny nambaran'ny mpanazatra ny Baria Tranina Rakotondrabe Romial. Tsy namaly mivantana moa ity coach Roro ity rehefa nanontaniana raha toka mbola vonina anazatra raha toka misy ny fanendrena azy ho mpanazatra ny ekipa pirenena no mariny mantsy fa mbola ao anatin'ny fakanaina aloha izy amin'izao miankina amin'ny mpilalao tsirairay kosa no tena azona fahombiazana amin'ny fifaninanana izay ho tanterahina toy ny lalaon'ny Baria fifaninanana kanina amin'ny volana Jona izay nomariny mpanazatra fa tokony isy ny fanomanantena mialoha ataon'ny mpilalao tsirairay satria tsy afaka niala ao anatin'ny fenêtre FIFA i Madagasikara amin'ny fampivondronana ireo mpilalao. Nomena raha vao arivony sy tokony anarandrianjatofo. Tsy voatery miantehatra amin'ny mpanazatra ireo mpilalao izay isana ny lalao raisam-pirenena ho an'ny mpanazatra coach Roro. Tsy misy afa-tsy ny fanomanan'ny mpilalao rehetra ihany no ahafana mahazo vokatra tsara raha ny nambarany. Tsy mbola afaka miala ao anatin'ny fenêtre FIFA mantsy ny mpilalao rehetra raha mbola ao anatin'ny fifanitsanana toy ny kanina raha no amarininy ka tokony ho any amin'ny mpilalao ny ezaka. Mazava be mety hoe lesoko zany mety hoe tsy dia tena lesoko fa miakina amin'ny
mpilalao tsirairay io e satria tsika zao amin'izao fotoana zao mahita hoe tsika zao fa mahalala raha tsy diso eo nareo maheno sy manitsy hoe marina ve amin'ny voalohan'ny volana jona ny lalao manaraka raha tsy diso ny lalao manaraka ohatra anankiray zany de rehefa zay le izy de tokony mahafantatra ny mpilalao tsy misy afa-tsy ny fanomanana ihany ny fanomanana dia ny fanomana tena ny mpilalao anjara ny mpilalao no miezaka manomana amina zavatra ohatrohatra zany marina fa misy ny fampivondronana zay ezahany mpanazatra fa misy koa ny avy any amin'ny mpilalao rehetra na ny avy eto toerana na ny avy any ivelany. Mitovy avokoa ny asan'ny mpanazatra ho ihany koa i coach Roro nandritra ny fampiresana natao taminy. Mitovy amin'ny mpilalao izay samy te hiakatra amin'ny dingana ihany koa raha ny nambarany ahafana mampita kokoa ny hatrakefananana. Raha ny mpanazatra mino fa ny asana mpanazatra rehetra dia mitovy daholo ny asana mpanazatra rehetra dia ny mpanazatra mitovy amina mpilalao anankiray raha milalao any amina ataontsika hoe division faharoa izy dia te hiakatra any amin'ny division voalohany dia mety teo lasa ho professionnel mitovy amin'izay satria ny mpilalany mpanazatra koa dia mitovy amin'izay mpanazatra anankiray raha ohatra ka nisy dingana anankiray nataony dia arakarakin'iny tokony hoe te hiampita kokoa any amin'izay fomba mety atongavany any amin'ny mety hoe any amin'ny faratapony miaraka amin'ny fianarana sy ny traikefananany sy ny expérience angamba zay le izy. Milaza ho mbola ao anatin'ny fialan-tsasatra kosa i coach Roro raha nanontaniana raha toa ka mbola vonona ny anazatra eo amin'ny taranja baolina kitra io. Coach Roro mbola mazoto ve raha ohatra ka hitantana coach anao mpanazatra amina toeran-kafa eto Madagasikara mazava be satria zavatra efa zavatra natao afa hatramin'izay rehefa zavatra nitiavina dia zavatra efa natao hatramin'izay hatreto za miteny zao aloha dia safidiny tsy hitondra ekipa mihitsy tsy mitondra na club anankiray zany hoe tsy mandray anjara ao anatin'ny pro league ny antony dia fotoana kely angalana aina taorina nireny zavatra reny fa fotoana kely alatsasatra dia ny akoatra zay mazava ho azy mbola anjaran'ny fédération malagasy ny baolina kitra no manapaka an'izay mety toy sy zavatra mety ho hita eo. Tsy afaka miala amin'ny lalan'ny mpanazatra ireo rehetra izay mandray ny fitantanana ny mpilalao hiatrany coach Roro. Ny fananana fahaiza mitarika no tena zava-dehibe raha no amarininy. Mpanazatra anankiray manana ny hoety manana raha tsy teny hoe amin'ny mari-pahaizana sy ny fiofanana rehetra nataony tokony manana amin'izao fotoana izao fa misy ny eto Madagasikara ny licence C, licence B, licence A mino fa tokony hoe manana an'ireo farafakiliny zany tokony manana an'ireo mitondra ny mpanazany amin'izany ekipa pireneny zany dia akoatra ny licence UEFA Pro sy ny licence A Pro CAF zany rehetra zany tokony ananana angamba. Ny asana mpanazatra ny mora resana ty ivelany fa enzany mila manana an'izay mila manana an'izany leadership zany mila manana ny personnalité ny ihany koa izy mazava be zany. Isan'ireo be mpangataka ny anatin'ny tambajotra serasera Facebook ny ametrana ny coach Roro na Irakotondrabe Romial ho mpanazatra ireo Bariakan amin'izao ho an'ny lalao roa farany izay ho atrehana amin'ny fantsanana ny CAN. Dia izany koa ry tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao ankasitrahany ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany dia manome fotoana hoanao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Real News Natulchi. Sanjiba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Ari. Tonga n'entana vaovao atao Mateza Tolona koa manasanao izay itsikany mandefanty amin'ny Mateza Tol.